here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
Alitsika zany de hoe inona ny anton'izany ary rovina no ho tanteraka sy isy zany zavatra izany. Tsy rediredy io satria ny tenin'Andriamanitra moa de tsy hoe rediredy fa zava-marina avokoa ary tsy maintsy ho tanteraka avokoa zay rehetra voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io. Ka amaly an'izay indrindra isika amin'ny alalan'ity fampianarana androany ity, zay fampianarana manokana aloha ahafahantsika ihany koa zany mamantatra hoe aiza ho aiza amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ianao zay miaino sy manaraka ny fandarana am'izao fotoana izao. Vakitsika voalohany ary amin'ity androany ity amin'ny filazantsarany Matio toko 4:20 saiko teny ain'ny olona tsenjery ary fampiasa ny olona atraizatraiza ary indraindray aza mety hoe voasoratra ngeza be ao anatin'ny fiangonana na ny trano fivavahana ity soratra ity. Vakitsika ny Matio dia ny toko 4:20 dia ny andininy fa 4:40. Matio toko 4:20 andininy 4:40. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny voalazany teny: ary hotoriana am'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Tany amin'ny fampianarana voalohandohany indrindra tany no nentinay nampafantatra ny zavatra rehetra hitranga araka ny voalazany ity Matio toko 4:20 ity dia ny zavatra rehetra hitranga nanomboka tamin'ny andro ny siny fiangonana voalohany na tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy tety an-tany mihitsy mandra-piavin'ny farany. Dia ireo zavatra ifandimby hitranga nanomboka tamin'izany andro voalohany zany, zany hoe niarahan'i Kristy sy ny apôstôly ary ireo mpianany ka mandra-pahatonga ny andro farany dia ny zavatra hitranga ao anatin'izay vanim-potoana lava dia lava izay no voatanisa ato anatin'ity Matio toko 4:20 ity izay nomentsika anarana hoe événement eschatologique na ireo trangan-javatra entina manambara ny fiavian'ny farany. Dia nahita événement maromaro isika alohan'ny hatongavan'i Jesosy dia tsy maintsy misy zavatra ifandimby iseho eto tany eo amin'ny tantaram-pivavahana. Anisan'izany ity novakitsika ato amin'ny Matio toko 4:20 andininy fa 4:40 ity hoe hotoriana am'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana zay vao ho tonga ny farany. Zay zany no voalaza eto. Ka ny tsindrina manokana moa zany dia zao hoe isika tsy tokony ho taitaitra hoe misy korotana mitranga eto ambonin'ny tany, misy savoritaka be any ampitan-dranomasina any, misy zava-mitranga tahaka an'izao loza amina tambo isan-karazany, loza voajanahary ny fahalalantsika azy, dia be dia be mitaitra amin'ireny zavatra ireny hoe ho avy marina ny farany. Fa Jesosy dia nametraka teny manokana nefa ao anatin'ny soratra masina eo, aza mbola taitra amin'izany, tsy maintsy ho tonga zany ozy izy, fa zao mbola tsy tonga ny farany. Zay ny zavatra hitranga voalohany. Fa ity teny ity zany no anisan'ny famantarana anankiray zay tokony hataitra antsika hoe inona zavatra iseho eto ambonin'ny tany zay vao ho tonga ny farany. Dia izao ny vakitsika izao hoe hotoriana am'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra zay vao tokony handrandratsika araka iteny io hoe ho tonga ny farany. Fa tsy hoe miakatra voalavo any an-tsady dia fa mitoriteny ho avy marina ny farany. Mikorotana ny firenena maro maneran-tany, be dia be ny miady an-trano, be dia be koa ny firenena samy firenena mifanafika. Zay rehefa voalaza amin'ny événement voalohany dia maro ny taitra hoe ho avy marina ny farany. Fa hoy Jesosy tsy maintsy ho tonga zany, fa tsy mbola tonga aloha ny farany. Fa raha ity zany no misy dia zay vao tokony heritreritra ny olona hoe ho avy marina ny farany. Ka raha natsiaro ianareo raha natadidy ny fampianarana nentina tamin'izany ho an'izay efa nanaraka hatrany am-boalohan'ny tany, dia mahalala sy mahafantatra zany hoe ity aneka tsy zavatra mbola andrasana ila be, fa efa misy am'izao vanim-potoana iainantsika sy hitsahantsika izao. Nydika zany dia efa tokony handrandra ny fiavian'ny farany ny zanak'olombelona am'izao fotoana izao, satria efa misy lay fitoriana lehibe farany no ilazana azy. Io anefa dia aoka ho fantatsika hoe fiangonana iray no anao an'izy io, fa tsy karazam-piangonana maro tahaka an'izay fahitantsika am'izao tontolo izao dia hoe tsy misy tany tsy misy fiangonana kristianina, tsy misy vohitra tsy misy fiangonana kristianina, tsy misy tany tsy mahare ny filazantsara fa samy mahare daholo. Ekena fa mety ho marina angamba izany, angamba ho iaho fa dia tsy mbola fantatra moa ny any amin'ny tany tsy taka-maso any. Fa tsy zany anefa no ilazana fa fahatanterahanyity teny ity, fa fiangonana anankiray no hitory teny
ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Afrika rehetra, ho an'ny continent Azia rehetra, ho an'ny continent Amerikana rehetra sy izay tsy voalazako manerana n'izao tontolo zao. Fiangonana iray, zay midika an'io teny io. Ka rehefa misy zany, de eo vo tokony andrandra ny olona hoe ho avy marina ny farany. De io nefa lazaiko hoe efa misy ane le izy, efa manomboka le izy. Tsaronao angamba izay fampianarana izay, ary tsy amerina ampianatra ny atao hoe fiangonana farany intsony satria tsy zay no tiako ampianarina eto. Fa hotoizantsika aloha le teny ahafahantsika mamaly le fanontaniana anankiroa zay mipetraka teo am-piandohany. Ka anoizantsika azy ary de hoe fiangonana ray zany no tiany Jesosy ho tenenina amin'ity teny ity hoe hitory ny filazantsara manerana ny tany. De amin'izay fotoana izay rehefa mipotry fiangonana io mandeha le fitoriana filazantsara, zay vao tokony andrandra ny olona rehetra hoe ho avy ny farany. Zay nazadino zay. Ka inona ny zavatra hitranga ao anatin'ny fiangonana io, ao anatin'ny fitoriana lehibe io? Zao ary ovakitsika ny Apokalipsy toko fa 4:10. Apokalipsy toko fa 4:10, anisan'ny teny zay maromaro ihany koa ny olona metory sy manambara zao teny zao, na de atao hoe teny tsy de tian'ny sasany hoe nona aza, fa andovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fa 4:10, andininy fahaenina ka hatramin'ny fafito aloha. Apokalipsy toko fa 4:10, andininy fahaenina sy fafito, zay no ovakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra lehibe. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ity zay fanazavan'ny olona azy aloha tsy fantatro. Za koa tsy tia andre fanazavana hafa sady tsy te hitsara zay mety fampianarany sasany any. Fa indramiko lay tenin'ny apôstôly na hery fo tany aloha tany hoe zay hitanay sy renay no ambaranay. Tahaka izany koa ny apôstôly Paoly taty aoriana, tsy sahako lazaina zay tsy nampilazai ny tompo ahy. Ny apôstôly Paoly no miteny an'izany, raha ataontsika hoe ry Petera no miteny an'ilay voalohany teo. Ka ireo tenyreo zay samy navoakan'ny apôstôly nofidiany Jesosy Kristy no teneniko anao eto hoe za zany de hiteny araky ny nanambaranahy ny amin'reto toko sy andininy reto. Zany hoe Jesosy ny nampianatra sy nanoro aho hoe zao ny zavatra hitranga amin'ny reto tenin'Andriamanitra ireto, de ho lazaiko anao izy. Fa zay tsy nilazaina tamiko tsy sahako lazaina. Ary zay rehetra tsy hitan'ny masoko de tsy sahako lazaina ihany koa, fa zay hitako sy reko no lazaiko aminao. Ary tsy sahako lazaina zay tsy nampilazaina, fa zay nampilazaina ihany. Ary eo le tiako tsirina hoe tokony hanana finoanan'izay ho atsika. Jesosy eny noseho tamiko, rehefa nitantaraiko teto zany, nametra tanana tamin'ny lohako izy mivantana tsy hisy mpanelanelana. Niseho taminay tao anatin'ny hazavana izy, ary niresaka taminay tamin'ny teny malagasy mazava be. De izy rehefa nametra tanana tamin'ny lohako de nanome teny aho hoe vitao ny asan'ny famarinana. De za tamin'izay mbola heverina fa tsy azo antoka mihitsy havita asan'ny famarinana satria mbola tanora de tanora, ary ankoatran'izay ihany koa mbola tsy mahay an'le resaka atao hoe fahamarinana. De nanay ahy aho, nanà zany ary tena niay ihany tena marina. Tena hoe tsy vitako zany. De namaly ahy Jesosy Kristy. Aza matahotra, ho ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny Baiboly, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Zay ny teny nambaran'i Jesosy tamiko de nampianatra tokoa izy fahamarinana ao anaty Baiboly nampianatra ihany koa izy bokin'ny Apokalipsy. Anisan'ny zavatra nampianariny ahy tamin'izany fotoana zany ary ity vakiko aminao ity zay mahatonga amin'ny teny hoe zay ireko tamin'ny any ny any lazaiko ary zay nambarany ahy ihany ny any no ambarako, fa tsy sahako lazaina ny ankoatran'izay. Raha fandiniana ny any tsy sahako tenenina aminao, raha fakatahaka ny mamenatra ihany koa, fa zao nampianarin'i Jesosy ka tsy homenatra ny anambara izany zavatra izany. Ilay anjely misy anjely anankitelo fa voalohany aloha tiany vakitsika ity hoe nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra.
tsy ahita isika hoe anjely tena anjely eo afovoany lanitra eo de hitatatata be hiteny mafy be ho an'ny firenena rehetra na hitety firenena tsy zay le izy fa le Matio 4:24 teo ihany ity averina ato amin'ny 5 amin'ny Apokalipsy 4:20 ity hoe anjely manana fitoriana manana filazantsara mandrakizay hotoriana am'izay monina amboniny tany io de midika le hoe hotoriana am'izao tontolo zao ity filazantsara fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao ho tonga ny farany iny ihany no amafisina ato zany hoe anjely anankiray manana filazantsara mandrakizay hotoriana am'izay monina amboniny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary samy hafa fiteny mitovy an'le Matio 24:24 ihany io fa saingy eto zany de azavaina amin'ny atsipiriany zay azotsika fantarina ny zavatra iseho mandritra zay fitoriana lehibe zay izay tsoroka ihany hoe ho ataon'ny fiangonana anankiray de eo amin'ny 17 zao no afatra hoentin'le anjely hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana miankofy eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano zany hoe ny votoatin'ny zavatra iseho ao anatin'le fitoriana lehibe farany no ambara atao amin'ity Apokalipsy 4:20 ity ka inavy ny zavatra iseho any fanitsina ny olona izay mpivavaka mba tena atahotra an'Andriamanitra marina mantsy mahita miariary isika betsaka ange mpivavaka fa tsy manana ny fatahorana an'Andriamanitra betsaka rangamitsika tsy mahalala an'izany fa ianao mety ianao io mihitsy ary nisan'izany hoe mivavaka mafana fo ianao jerenao ny fiainanao ohatrany hoe tsisy kianle za manao any sitrapon'Andriamanitra za manao an'ity za manao andry fa rehefa tena fitoriana aminao zany le fahamarinana eo anao no mahita sy mahalala an'izay hoe misy zavatra tsy taterahanao nefa takian'Andriamanitra aminao ka am'izay fotoana zay rehefa fantatra hoe inona le zavatra takian'Andriamanitra aminao mety efa nampahafantarina anao hatramin'ny elo fa mbola tsy arahanao enao anie le hoe tsy matahotra an'Andriamanitra zay nitady dio tsara ka be deaibe fa tsy hainao rery ny tahaka an'izany manerana ny tany de ny votoatin'ny fitoriana ho ataon'ilay fiangonana farany zany rehefa tonga ny vanim-potoanan'io de hitaonany olona rehetra tena hivavaka atahotra an'Andriamanitra ary akoatran'izay de hoe iankohaka eo anolohan'ny lainanao ny lanitra sy ny tany satria ny marina de zao be deaibe ny mpivavaka am'izao fotoana zao fa tsy miankohaka eo ny lainanao ny lanitra sy ny tany tena marina zany ary efa nyresahana teto zay fampianaran'izay mbola ho averina raha sitrapon'ny tompo ao arindrinao mety anisany ianao satria tsy fantatrao akory hoe ahoana marina le tena miankohaka eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany fa be deaibe ny olona mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy miankohaka eo anoloan'Andriamanitra kristianina nefa tsy miankohaka amin'Andriamanitra lay nanao ny lanitra sy ny tany zany rehetra zany zany zavatra ilana n'le fitoriana lehibe farany antsina n'le fanompon'ny olona an'Andriamanitra de zao indrindra moa le hoe tonga ny andro fitsarany betsaka ange ny mpivavaka kristianina am'izao fotoana zao nga mivaky loha zany resaka fitsarana zany tsy mivaky loha fa de hoe ny ahitam-bola be fitahina fisondrotam-boninahitra ny atsaratsara ny fiainana eto anovany fiainana zay mety hoe ratsiratsy ho tonga tsaratsara tsy fantatray aloha zany vokatra hoe tena misy marina sa tsisy marina tsy hidirantsika lalana zany fa mbola tsy naheno aloha hatreto hoe 4000 lasa milliardaire mivavaka tany amin'ireny mpanentana ny olona ho lasa millionnaire ho lasa milliardaire ho lasa ohatran' zao hoe tsy mbola naheno aloha hatreto fa tsika tsy miditra lalina am'izay ataony ihany fa za te hampafantatra anao fotsiny hoe ny tena fitoriana zany de tsy zany fa fampahafantarana ho antsika rehetra ny tena sitrapon'Andriamanitra zay mety tsy niainan'ny olona de zay miaina amin'io no matahotra an'Andriamanitra zay tsy miaina amin'io tsy matahotra an'Andriamanitra de taomina mba atahotra an'Andriamanitra anaraka an'io zavatra apetraka Andriamanitra io manaraka zay de eo ihany koa zany re tena mivavaka am'kafanampo ampitiavana sy ny sisa fa saingy zao tsy miankohaka eo anoloan'ilay Jehovah nanao ny lanitra sy ny tany zavatra hafa ny ankofany mbola ho hitatsika zany zavatra any zay zany votoatin'ny afatra hoentin'ny fiangonana farany ho fanatanterahana le Matio 4:20 manarak'izay de eo amin'ny andininy fahavalo ary nisy iray koa de anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangatsangana anisan'ny zavatra iray tena azoko lazaina tena lazaina aminao fa tsisy malala ity teny ity betsaka ny mandika ny hoe inona moa zany Babilôna rava zany am'izay tiany andikana azy fa io araka le nambarako hoe za de tsy miteny ninina fa tsy zavatra reko ihany
sy izay hita sy nampahafantarina sy nampiseho ahy ihany. Zay ihany ny teneniko ka zay mandray tsy zany raisany fa Jesosy ilay nampianatra. Zay manda tsy zako ny lavany fa Jesosy ilay nampianatra. Ka ity Babilôny ity dia tsy fantatry ny olona fa samy mandika an'io Babilôny egalina zao, Babilôny egalina zao, Babilôny egalina zao. Ary zaza de mbola hialatsiny aminao raha tsy afaka hiteny aloha eto hoe ny Babilôna dia egalina zao. Ny antony tsy mampianatra apokalipsy aho aloha ankehitriny, fa manana fotoana tsika zay angatahana amin'Andriamanitra atsoatsy ampianarana ny bokin'ny apokalipsy le tena izy, tsy ho ela zany zavatra zany de am'izay zany vao fantatro amin'ny atsipiriany hoe inona daholo ny dikan'izany zavatra rehetra zany. Fa ny mifandray amin'ny zavatra ampianariko andrano fotsiny resako hoe misy Babilôna manerana ny tany eto amin'izao tontolo zao. Misy Babilôna tsy ravan'izan'iza, tsy ravan'izan'iza, tena tsy rava, tena tsy rava, tena tsy rava. Fa rehefa tonga le fiangonana farany ao anatin'ilay événement lehibe, fitoriana farany, rava mora foana i Babilôna io. Zany zany zava-miafina mety be fanontaniana, tena mety be fanontaniana fa zao mbola ialako tsiny ho iary raha toka tsy afaka hiteny eto hoe inona io Babilôna io ary fomba ahoana ny andravanana io. Fa raha sitrapon'ny tompo amin'ny sabotsy ao anatin'le fotoana tiako raha ho avy ianao any mety anana fotoantsika ampahafantarana hoe inona zany Babilôna zany ary fomba ahoana ny arava azy arak'izay zava-miseho zay hoe amin'le fitoriana lehibe farany no ho rava lay Babilôna. Zay zany zava-misy ka rehefa tonga moa zany iaiko zao tontolo zao ary faly ny lanitra. Ny fisian'ny Babilôna eto tany enge ka mampalahelo an'Andriamanitra fa tsoroko aminao ary Babilôna io tsy mitovy an'le faheninao tany hoe Babilôna egalina zao hoe fiangonana zao hoe atoko zao hoe ianona. Za tena milaza tsotra tsy mariny reny, tsy mariny reny. Hevitr'olombelona namoasana sy namoahana an'ireny fa tsy mariny reny. Fa ny tena Babilôna zany de za rery nampahafantarin'i Jesosy hoe zao ny dikan'ny Babilôna io ary azo porofona raha baiboly raha teo ihany koa le izy fa tsy eto any ho ilazana azy, elana tsiny indrindra. Fa raha mety misy ny fotoanantsika ka raha tonga isika amin'ny sabotsy dia ho velarintsika ao anatin'ny fampianarana amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny sabotsy ho avy zao zay Babilôna izay. Ka le fitoriana lehibe zany no andravany Babilôna io, fa tsy rava io alohan'izay ary rehefa rava io de tsisy tsony koa aorianan'izay. Manaraka inona ihany koa zavatra hitrango anatin'le fitoriana lehibe eo amin'ny apokalipsy 4:12 ihany de ny andininy fa 7 ka hatramin'ny faha 1 de angamba tsy ho vakiana fa ny fotoanantsika kely de kely fa raiso tsara. Apokalipsy 4:7 ka hatramin'ny 1:12 ny zava-hitranga zany amin'ny de misy indray zany biby zany. Reo zany zava-misy amin'ny andro farany rehefa manomboka ny événement lehibe fitorianany filazantsara farany. Fiangonana farany anankiray, Babilôna anankiray, bibidiny anankiray. Reo ny zavatra telo isongadina indrindra eto ambonin'ny tany. Ka ity fiangonana ity de mandrava n'ity Babilôna ity. Rehefa rava ty Babilôna ity de tezitra be ty bibidi ity. Zay ny zavatra isy rehefa tezitra le bibidi de inona nataony? Anao zavatra goafana koa izy eto ambonin'ny tany rehefa nianaratsika zany tany amin'ny événement eschatolojika. De eo zany izy mampisafidy ny olona rehetra mihitsy, na ny olona zay ato am'le fiangonana farany, fiangonana najorin'i Kristy anankiray, na ny olona zay ao am'lay atao hoe Babilôna, na ny olona zay eo ambany fifezan'lay atao hoe bibidi. De samy ho tereniny bibidi anaraka ny sitrapony. Inona moa le sitrapon'ny bibidi araka io voalaza io vakio tsara ankeo le teny de terena aloha ny olona iakohako eo amin'ny bibidi, ray zay. Terena iakohako eo amin'ny sarin'ny bibidi, roa zay. Ary terena ihany koa andray marika na amin'ny andriny na amin'ny tanany ankavanana. Reo zany zavatra haneren'ny bibidi ny olona amin'izany fotoana zany, mbola zava-miafina ihany koa zany. De zay tsy manaiky dia vonony, gadrainy, ataony izay tiany anaovana azy. Etsy andaniny anefa le fiangonana farany de